Iroso kosa ao anatin'ny fandraisana ny vahiny eto amin'ny fampahalam-baovao isika amin'izao takariva izao iresana ny tontolon'ny zavakanto Lucien Handrianina avy ao amin'ny tarika repika no vahintsika. Faly miarabanao Lucien Handrianina. Miaraba ny Dinasoa, miaraba ihany koa ny mpijery ny vaovao MATV amin'izao takariva izao. Araka ny efa fantatry ny maro moa sy ny mpankafy hoe nanateraka fampisehoana ny alahady 12 ny volana Mey izao Antsamanitra ny tarika repika nahoana tonga dia izay ny fantaniako hoe ohatrohatry ny ahoana ny endrika izay fampisehoana irana amin'ny tarika repika amin'ny 12 ny volana Mey izay. Ya, efa azo lazaina hoe mankalaza jobily mihitsy zany zay satria feno 5 taona ny akarana tsehatra. Izy moa zany fanaona ifoana isaky ny 5 taona mankalaza an'izay jobily kelinay izay. Dia ny zavatra omanina miezaka hatrany zay mba hoe hanolotra zava-baovao ho an'ny mpankafy tarika. Nefa tsy azo ditsita ihany koa fa ny fangatahan'ny mpankafy betsaka indrindra ho an'ny tarika repika dia ilay famerenanay ny hira nafantarana anay hatramin'izay izay mitahiry fahatserovana ho an'ny maro amin'ny mpankafy zany. Nefa misy ihany koa moa zany ny hira vaovao. Tsy maintsy misy foana ny hira vaovao izay aloha. Manahoana kosa amin'izay hoe repika izay maromaro ihany nareo mpikambanao anatin'izay tarika repika izay moa ao daholo ve ny mpikambana rehetrarehetra amin'io? Ya, maromaro ary anisan'ny tarika nana-tantara indrindra raha teto Madagasikara ny tarika repika. Atao hoe miady rehefa avy eo ohatrany hoe tsy miady ho anay moa zany tsy miady mihitsy no zava-nisy hatramin'izay fa tsy nitovy hevitra fotsiny na hoe tsy nitovy koa ny fomba fitondrana n'le mozika fa amin'izao fotoana izao ny akamaroanay efa miverina mikambana tanteraka ao anatin'ny tarika fa misy mbola tsy niverina dia ilola nefa amin'ity fankalazana ny 12 taona ity dia hiaraka aminay lola. Dia misy namana koa any Dilambato any mitady ravinahitra any Nixa zany dia ho avy koa Nixa amin'io fotoana io. Zay le mahafaly foana isaky ny mankalaza ataon'izao loatra zao zay dia miezaka ny mivondronao daholo izay mpihira rehetra nandalo tao anatin'ny tarika repika. Anahoana ny faharetan'ny fampisehoana? Fampisehoana aloha manomboka amin'ny 2 ora sasany zany hoe amin'ny 12 dia efa mivonva vady dia fomba fanao koa tsy mirava zany raha tsy afa-po ny mpijery dikany efa maizina hira any amin'ny 10 any ny omanina raha ho vita raha ho vita ny hira 10 fa manomana 10 aloha zay dia vonona anome fahafapo zay koa tia mihira raha teo dia samy afa-po angamba na ny mpijery na zay mpihira. Fotoan-dehibe moa zay hoe mankalaza ny 12 taona zay efa ela mihitsy moa zany manahoana hoe mbola misy ve ny tohan'izay fankalazana ny 12 taona zay akoatra ny tia ao Antsamanitra ity? Fa betsaka aloha ny hita soritra. Ny tsy adino dia ezahana fitaina daholo ny faritany enina akoatra ny faritra amin'ny madinika ohatrany hoe any Tsiromandidy, Moramanga, ohatrohatry ireny Atsirabe dia ny faritany enina aloha ezahinay ho vitaina. Dia ny eto Antananarivo mbola hiverenana any amin'ny farany any anaovana faradoboka dia isy ny fivoahana ny ivelany ohatrany natao tamin'ny 5 taona lasa mampanantena ny any Dilambato any zany fa ho avy ny tarika any amin'ny faraparan'ny taona any. Manahoana kosa mikasika ny tapakila amin'io 12 ny volana Mey io izany toerana ahitana azy ohatrohatry manahoana ny vidiny? Tsaratsara aloha dia efa mamandrika dia zao tokoa. Ao Media Consulting ao Akorondrano satria Media Consulting ny mpikarakara dia misy azo raisina koa eny amin'ny Super Musique Analakely. Ny vidibidirana natao mirary izay foana rehefa miaraka amin'ny repika ataontsika mirary io dia tonga marotsika. Afatra kosa raha Lucien Handrianina maranantsika ndresatresaka. Ny afatra ho an'ireo mpankafy na dia efa mahatsapa mahatsiaro tena hoe efa zokonjokony sika mitovitovy aminay zany tongava ihany ny Antsamanitra fa miara-mahatsiaro ny fahiny ohatrany hoe mijery repika zany ohatrany fomba fiteny moa taloha hoe mifanosika ohatrany hijery repika fa amin'io angamba tsisy fanosika fa efa samy mahay manatsa tena daholo dia tongava maro daholo tsika.
eny ary dia misaotra indrindra ny Luciana Andrianina dia manao filomana saotra ny tiana soa dia mandra-peona daholo tompoko.